Mampinoana ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika ry havana. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa afaka niangona omaly noho ny famindrapo sy ny fitiavanao, ary misaotra koa fa omenao indray ny herinandro vaovao izahay. Ary dia noho ny mandrakariva Tompo fa amin'ireny rehetra ireny dia velarinao anatrehanay ny fitiavanao, ny indrafonao, ny fombanao anay. Ary izay dia tario amin'ny alalan'ny fanahy masina Tompo, andananay ho mendrika ny anaranao Jesosy Kristy. Ka ho vavolombelonao izay n'aiza n'aiza aleha ary n'inona natao. Dia amin'ny anaranao Tompo no hanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ry havana, misaotra ny Tompo isika fa amin'ity herinandro ity izany no mamaraparana ny fandinihana ny lohahevitra ny amin'ny mpandresy ny Tompo isika. Inoana fa izay rehetra ny fampizarana teto ry havana dia nampitombo ny finoantsika ary indrindra hananantsika fanantenana ny amin'ny fandresena amin'ny fiainana. Noho izany dia tianay ary mananotranotra amin'ity herinandro ity ny amin'ny mahazava-dehibe ny fandresena ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Anio dia hiresaka ny amin'ny ireo fitopolo lahy mpianatra Jesosy niverina rehefa avy nirahany, satria nirahany nandeha tany amin'ny tanàna Sevohitra izay nokasainy haleha. Dia rehefa niverina ary izy ireo dia niverina tamin'ny fifaliana, ary dia nomeny Jesosy teny fampanantenana ka iray amin'ireny ry havana no dia ho vakiana amintsika. Dia ny Luka 10:19-20 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Indro efa nomeko fahefana nitsaka mena rana sy maingo sy andresy ny hery rehetra hananany fahavalo ianareo, ka tsisy hampaninona anareo akory. Amen. Jesosy Kristy tompon'ny hery sy ny fahefana eto ry havana no manome sy mizara an'izany indray amin'ny mpianany. Ireo rehetra teneniny eo hoe anitsaka ny mena rana sy ny maingoka sy andresy ny hery rehetra hananany fahavalo ireo dia arak'izany izay fahavalontsika izany, na fahavalo ara-panahy na fahavalo ara-nofo hita maso izao. Eto izany dia mipetraka tsara fa dia tsisy hampaninona hoy ny Tompo. Izany hoe tsy hakasika antsika izay misy mahatoky, eny izay manantena an'i Jesosy Kristy izany rehetra izany. Ilay Jesosy tompon'ny hery sy ny fahefana eto manome antsika ny fandriampahalemana, fandriampahalemana ara-panahy, fandriampahalemana ara-batana, fandriampahalemana amin'ny fiainana iray manontolo ka hanjaka ny fiadanana. Ry havako, ho anahy manokana tena tiako mihitsy ity tenin'ny Tompo hoe andresy ny hery rehetra hananany fahavalo ka tsisy hampaninona anareo akory. Ry havako, ity herinandro izay iainantsika indray ity dia ho herinandro andraisanao sy iainanao, azahoanao traikefa amin'ny fiarahanan'ny Tompo ny amin'izany hoe fandresena ny hery rehetra izany. Aza matahotra, tena aza matahotra mihitsy. Finoana ny mandeha mialoha dia ny fahatokintsika ny Tompo. Aza matahotra fa Jesosy mihitsy no teny an'izany. Ary indrindra hoe tsisy hampaninona antsika. Dia ity herinandro ity izany irarianay ry havana dia ho herinandro mpandresena ho anao, ho ahy, ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavaka ary isika. Dia misaotra Tompo fa ianao no manome ny fahefana ary manome hery andresena ny fahavalo rehetra, na fahavalo manahoana halehibeny na fahavalo manahoana hamarony. Mino izay Tompo fa andresy rehefa mifikitra aminao, rehefa misy mahatoky anao tanteraka. Dia amin'ny anaranao Tompo naovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.